MC Lafatra et compagnie mpanao fety, mpanao animation. Zavatra tiako aseho anareo dia anisan'ny tena hoe mahafatifaty ny vehivavy botabota indrindra rehefa mandihy. Matetika moa dia hoe taifinina foana no afaka mipelipelika fa hitanareo amin'izao zao tena afaka mandihy tsara mihitsy ny vehivavy botabota. Dia kopatanana ho anareo vehivavy botabota rehetrarehetra fa confortable nareo, mahafatifaty nareo, tsara ianareo ary eto dia tena samy laza mihitsy fa manany maizy azy daholo ny vehivavy rehetrarehetra na ny kelikely na ny botabota ary mahazotoa mandihy fa rehefa tsy mihetsika ianao dia mihitsoka ary ny fiarahana mandindia mifalifaly tahaka izao dia mitondra fahasalamana, mitondra fifaliana, fahafinaretana, voafafa daholo ny sorisorim-piainana rehetrarehetra. Isaorana efeno ny mpianatry ny isika eo ny antso anay tamin'ity grande soirée mahafinaritra ity MC Lafatra et compagnie no safidian'zareo hanao ny animation ary teto moa dia pack animation mihitsy ny safidian'zareo taty aminay, izany hoe ny maître de cérémonie, animateur professionnel, ny sonorisation, ny lumière effets spéciaux ary ny animation DJ. Indrindra moa tsy afa misaraka amin'ny fety dia ny antsoina hoe danse d'animation, danse spéciale fête. Dia anisan'ny tena nahazo fafiny tsara mihitsy ny invité rehetrarehetra teto ary mankasitraka indrindra ihany koa ny mpiara-miasa akaika, ny coach animateur Loda de Madagascar, ny fanometanana ny fanampy tamin'ity fety fa tena faly daholo ny invité nanatrika teto. Noho izany ary tompo klasy mivavy afaka miantso anay nareo rehefa mikarakara fety fa ataonay daholy indrindra fa fetyn'ny orinasa, fety-pianakaviana, ndraindray koa misy fiangonana, fikambanana amin'ny fiangonana ohatra hoe fikambanana katolika reny ohatra dia mikarakara fifampiarabana tratry ny taona, tsy hoe irevangelika daholo akory ny atao izany fa tena hoe fety dia izay moa nisan'ny tena hitiavan'ny olona anay izay polyvalent, izany hoe izahay MC Lafatra et compagnie dia tonga dia efa misy ato aminay daholo ny zavatra tediavinareo rehetrarehetra. Tenako moa raha hitantsika sady mpikabary, animateur, maître de cérémonie, professeur de danse, danse de salon, danse spéciale fête, danse d'animation, dia reny rehetrarehetra reny atambatra rehefa tsonareo manao fety izay, mana ihany koa izay sonorisation, lumière effets spéciaux ary indrindra tena hoe mandrehatra sy mandoro ny ambiance mandritra ny fety dia anisan'ny tena kapokanay zany ka dia isaoranay fieny ianareo tenyzao na mbola volana décembre, novembre, volana o ny fety ataonareo dia aza misalasala miantso anay MC Lafatra et compagnie fa tena omenay fety manan-tantara, omenay fety mahafinaritra ianareo ary ny afatra moa hoe mpamarana na dia zao aleo fety foana toy zay faty foana ary aleo mifalifaly foana fa ny olona falifaly dia mora mahomby amin'ny fiainana. Rehefa falifaly ianao dia tonga ny fahasalamana, tonga ny tanjaka, tonga ny hery, tonga ny vola ary ny amaranako azy dia mirary soa antsika rehetra tonga avy amin'ny resaka rehefa nao fety ianareo.